ny fanafoanana ny fanendrena tompon'andraikitra amina masivoany ivelany toa ny Rinara Kotomanga izay nesorony eo anivony ny masivony Madagasikara any Chine. Ankoatra io ny fanafoanana ihany koa ny fanendrena any Miso Randimbiarso izay mpanolotsaina voalohany eo anivony ny masivony Madagasikara any Frantsa. Fa nesorona tsy masivony Madagasikara atsy amin'ny nosy Maorisy ihany koa i Camille Vital araka ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Sabotsy 20 Novambra 2022. Ankoatra izay maro no niova eo amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena satria efa ny filohampanjakana Mikael Randrianirina no misolitena ny Madagasikara amin'ny fivoriana tsy ara-potoana nampitaindavitra no tanterahany ireo filohampanjakana mpikambana ao anatin'ny SADC ny 7 Novambra teo. I Afrika Atsimo ankehitriny no mitantana vonjimaika ny SADC taorian'ny ny fialan'ny Madagasikara tsy hitantana azy noho ny fifantohan'ny ezaky ny firenena amin'ny fanatanterahana ny dingana ho amin'ny fanavaozana ny Repoblika araka ny fampitam-baovao voaray. Tsy nanandritra ny filan-kevitry ny minisitra manokana Omaly ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana manindry ny masivohiny Madagasikara any amin'ny Repoblikan'ny Maurice. Raha ny voalazan'ny gazety Réunion la Primaire nangataka évacuation sanitaire ho an'ny mpandraharaha malagasy Mamarabatomanga ny masivohiny Madagasikara ao Maurice ny Général Albert Camille Vital. Amin'ny maholombelona no nangatahany ity masivohy ity ny ampidirana any Mamarabatomanga itsabotena atsy la Réunion raha ny fampitam-baovao. Taorin'izay niasakazaka ny toedra raha ka nefara amin'izao fanesorana azy amin'ny toerany mahamasivohy atsy Maurice izao. Ratseviny gazety vahiny l'Express sy Réunion la Primaire nilaza ny marainan'ny alatsinainy 3 Novambra fa nametra-pialana teo amin'ny toerany mahamasivohy Général Camille Vital. Nitsipaka izany vaovao izany ny tenany ora vitsy taorin'izay ka nilazany fa tonga teto Madagasikara ity masivohy ity nantsoiny ny fitondrana momba ny raharaha mafana amin'izao fotoana. Nanamafy Camille Vital tamin'ny alatsinainy teo fa voavita ny antony nampiantsona azy dia hiverina atsy Maurice ny tenany. Raha hiverenana koa nilaza ho tsy mahafantatra no sady tsy nampahafantarina ny fahatongavany Mamarabatomanga sy ny Saint Christian tao Maurice ity masivohiny Madagasikara tany antoerana teo aloha ity. Nandiso zany etsankilan'ireo diaspora malagasy any antoerana ary nisokajen'izy ireo fa isan'ny mpiray kombakomba tamin'ny fitondrana teo aloha ity masivohiny Madagasikara ity. Tamin'izany efa nangataka ny analana any masivohy any Maurice ireo diaspora fa raha momba ny Mamarabatomanga manokana izay nipoirana izao rehetra izao kosa tokony nijanona tao amponja izy miandry ny fotoam-pitsarana amin'ny 13 Novambra izao kanefa voalaza ho mararaka tsy nitsahatra ny findra hôpitaly eo Mamarabatomanga fa ny mahagaga ny mpanara-baovao momba ity raharaha ity ny tsy andrenesana mihitsy any Andry Rajoelina sady tsy maneho hevitra no tsy misy miresaka. Mampanahy hoy ny mpanara-baovao ny hoe tsy misy diantanana izao raharaha fa motsimbola goavana izao sa ve hanao tahaka any ministry ny fitaterana teo aloha tamin'ny raharaha boinina 777 Mamarabatomanga ka iaro any Andry Rajoelina. Tao anatin'izay efa le nitaterina tamin'ny Akombovao tsotra teo nisy cyclone diplomatika kely ihany koa da nisy terita amin'ny faran'ny herinandro teo nesorina tamin'ny toerana Camille Vital mahasovoantsika atsy amin'ny nosy Maurice io mo mazava be fa ray andro melohany io ity mahasovoy ity na de efa nampanatsona nangataham-panazavana taty Madagasikara aza de mbola nangataka évacuation sanitaire ihany an'ilay mpandraharaha Mamarabatomanga mba alefaso any la Réunion izy tsabotena zavatra tsy de mazava mampiahiahy kely. Andriambavilanitra roa raha matoro ihany koa ny esorina tamin'ny tena ny samy mpanolotsaina eo anivon'ny mahasovoantsika ny ray any Chine Rinara Kotomanga Madame Rinara Kotomanga dia ny ray atsy Paris Madame Miso Randimbiarso nitsoahana samy nitsoahana tamin'ny toerany avokoa moa zany izy ireo de miandry ny toyany isika fa ny zavatra anankiray aloha zany resaka nanomboka hatramin'ny Omaly indrindra de ilay hoe fahatrarana vola be 2 miliara ariary basy bala tsy tena nentin'ny teny moa zany zareo avy eo amin'ny sapapitsikiolovana na ny CIS hoe taiza marina ny toerana nahitana an'ireo fa de hita tany antranon'olona zany lola izy de mandeha mifanadihadiana misy olona mbola karohana fa tsy maintsy ivoaka ny marina hoy izy ireo de ny mpanara-baovao moa zany de miandro hoe ahoana ny toeny satria maromaro be ny adevitra miseho amin'izy io zany hoe tena nisy marina ve so fa zay no mahatsara an'ilay hoe mandeha ny fanadihadiana de miandry an'le tena toy ny fanadihadiantsika mba tena hipotra tokoa
ny tena marina satria afahafa ihany le izy raha ny tena marina koa nefa ry zareo a zavatra efa tsy de magaga ny tahaka an'io fa raha manaraka tsara ny tantarany Afrika itsika na ny tantaran'izao tontolo zao mihitsy aza de sarotra zany hoe mitondra fanovana ao anatina firenena ray zany satria misy an'ilay efa zatra ny lalandririnina zany ao hoe na hoe mety hoe very fihinanana na hoe sorondambany sasany na hoe fakalana fotsiny tsotro zao hoe vao mijery anao de ohatrany tsy fantatra de misy foany reny nanaovan'ny gazety Tia Tanindrazana nivoaka azy androany de tsy kely lalana ny ratsy isika malagasy mahafantatra tsara an'izany tsy misy vitsy zany olona zany hoe soronao aminy ny tombontsoany de faly izy vitsy zany nefa ny zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny fanjakana zao de zay mihitsy hoe nisy fotoana le fito taona zany aloha ny resantsika 724 hatramin'ny teo aloha kely teo a de vondron'olombitsy mihitsy no mife ny resaka politika ny resaka toe-karena eny efa nidirany zareo ihany koa ny resaka finoana ny resaka fandraharana ny resaka fifandraisana amin'ny any ivelany sy zavatra rehetra atao hoe any ry danika misy any zay tamin'ireny tolo reny na de efa andeha ho any amin'ny WC aza de mety mierandry zalahy ihany koa hoe ahoana ny tokony ataoko zany fafasa isasa zay moa zany ny any olona tamin'ireny de rehefa li zany tsy resaka hoe tsy arakaraky le endrika somary endrika fitsaramba-boaka any amin'ny Facebook io hoe alako biatsy tiako tare tsy resaka zay mihitsy fa raha mijery mbola mandeha moa ny fitsarana any Maurice fa ny mpanao gazety amin'ny fikarohana efa fanahitahita ihany fa amin'ny fotoana mamety azy tsy maintsy hivoaka daholo reny fa raha mahita an'izany antotantaratasy isika mahakasika ny zavatra hafahafa nataon'Andriamatoa Mamy Ravatomangy zany a de ho gagy tsika fa tsika manaja foana n'izay hoe mandeha ny resaka fanadihadiana zay ankoatra amin'ny fisavana ny tranony teto a Madagasikara de nisy fisavana ny tranony ny tranony fonenany vatany ny tranony ny zanany tatsy amin'ny nosy Maurice ihany koa ka totataratasy manodidina ny 9 teo eo ny filazan'ny Mauricianina azy no hita tao nisy fitsiriana finday ihany koa natao tamin'ireo olona akaiky azy de tsy afa-miala misy profo tsy azo ialana mihitsy zany hoy ry zareo fa ny atsy Maurice moa efa tena faran'izay entitra ny resaka farisy tsy amelany io mihitsy raha posiposiny zareo zany tena hoe tsy hoe tsy amela moa zany fa tena hoe hitady hatrany farany trandraka an'zay profo rehetrarehetra satria trany fahitana fitazomana anazy iny zany hoe salama alefa tsiakotsitsy zany raha tena marina satria raha nanangona vaovao foantsika hatramin'izay ely zay de ity mpandraraha malagasy ty koa zany nampiteniny anarany mihitsy tatsy Maurice tatsy de ny olona efa hatrany amin'ny taona 2012 no nanangona n'ireo dossier mampiaya ka raha 2012 hatramin'ny 2020 zany zala efa misy atao ihany a iny eo ihany fa raha tsaroantsika nisy an'le raraboinina ve mbola tadiditsika le triple C anaky 5 a de voatonina ao anatin'io ihany koa Mamy Ravatomangy no mahasarotra an'izy io dia misandrahaka zay le teniny danity hoe tsika koa mila maharaka tsara ny vaovao iraisam-pirenena Iran mantsy tratran'ny ankivy tratran'ny embargo zany hoe reo firenena zany le atao anatin'ny firenena mikambana ny resako zany manaraka an'izay de hoe tsy mahazo mivarotra entana any amin'ny Iran taorinan'ireny le zavatra nitranga teo amin'ny Israel sy États-Unis ireny de tsika nefa ao anatin'ilay vanim-potoana tamin'ireny mbola tena mamay be mihitsy le fifandraisana iraisam-pirenena no nisy resaka hoe nangalana laharana tao amin'izany ACM atao Madagasikara zany reto fiaramanidiny reto de nampanidinina de avy eo tonga any Iran mahazava ho azy ary tena tsy mahagaga raha niditra tsehatra ny Amerikanina tamin'ny alalan'ny FBI am'izay manadiady ary mbola mandeha io fanadihadiana io amin'izao fotoana izao
tamin'ity mipotra ny rarara vatomanga ity zany a vo samy na takatra am'izay ny rehetra hoe zay keny nampatonga an'lay ohatry ny andriandry kely indry tany satria nisy fotoana matsy hoe tonga ty amin'ny VNFBI e sao de tsisy an'izany akory e sy ny sisa aia zany zareo ao anatin'io efa nanao fanadihadiana ny tetitety fatra ny tetitety firenena nanadina olona maro be tsy voatery moa zany hoe avoaka voafona ihany ko zany resaka fanadihadiana zany satria saripady so misy olona tokony ho an'nytanina de efa manao lalaposy de mitsoka de tsy hita tampoka de zay ny amin'iny de ny anankiray angamba ny fanohy amin'iny a lefa nyresahana teo ihany ny raharaha naina ndre tsy hitoaina hikaky moa ny fiantsin'ny olona eto Antananarivo azy raha tsy madadi tsika aloha de averina kely be ny tanàna naina ndre tsy hitoaina ny taona fifidianana 2024 2024 izy nandray ny toerany be ny tanàna vita ny toam-piasany tamin'ny taona 2024 ny raharaha KNAPS sy SMGD inona mo le hoe raharaha KNAPS sy SMGD lavio tonga de ilay marobola ny tsarony rehetra vao miresaka hoe KNAPS 2.10 miliara ariary ny ndramin'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny SMGD io vola be 2.10 miliara ariary io mba hoe hikarakarana ny zava-misy zany ananganany asa taona 2.20 volana Jolay 2.20 no naka anio 2.10 miliara ariary io tany amin'ny KNAPS ny commune tamin'ny alalan'ny SMGD ny SMGD dia alavaina hoe société municipale de gestion digitale mikirakira ny resaka nomerika zany amin'ny fitantanana eo anivon'ny commune ny SMGD ny fanaraka ny rotota tamin'izay zany hoe ny mpampindram-bola sy ny mpindram-bola fa 80 volana tataovana zana-bola 700 no amerenana anio vola io dia nataony soni de raikitra zany fa de zay ny natao de nandeha teny nandeha betsaka ny resaka tamin'izy io mo nandeha teny nefa ny fotoana dia tsy nisy afa-tsy 5.4 miliara ariary zany hoe 9 miliara eo no tavaverin'ny SMGD hatramin'ny 20 aprily 2024 20 aprily 2024 taorinan'io tsy nando vola itsony ry zareo SMGD dia nanomboka nanaitra foana teny amin'izay ny KNAPS ary faraparany teo tamin'ny voalohan'ity volanyity dia nivoaka mihitsy mo ny tale général ny KNAPS teny avereno ny volan'ny KNAPS 7 miliara ariary fa lasa manahirana izy lasa mivadika any amin'ny KNAPS indray no lazain'ny olona sasany hoe sao de be vinanareo sy ny sisa dia ny tena ny tale général avereno ry SMGD ny 7 miliara ariary ny KNAPS ny teny ihany koa taorinan'io ny tale général ny SMGD hoe tena marina tokoa fa nisy io findramam-bola io tena marina tokoa fa nisy apahambola ihany no tavaverina saingy tena niena be hoy izy ny fidiram-bola teo anivon'ny SMGD dia tsy nafahanay nandoa araky ny tokony ho izy an'le isam-bolana zany tataovan'ilay zana-bola de nangataka fanemorana na fanamboarana ny fandoavana zay saingy tsy nahazo valiny hoy mo ry zareo zany avy eo amin'ny SMGD de eo iny tena tortaniny fisavana perquisition tsy tratra tao an-trano ngarainy sy tatatao an-trano rany ngarainy ery an-drano behivavy ery mo afaka kely ny mare masay le hiakatra iny no misy ny tranony de tsy tao zany izy de nijerena teo de nisy fiara roa tao nalaina de nisy atao tantaratasy vitsivitsy de raha le vaovao le nivoaka omaly fazany ankoatra ny tratra tao nalaina ambavany nentina nalaina ambavany ery amin'ny bureau maleo tena sahanany ady amin'ny kolokolona mibiankony vadiny sy mpiasa ray tao an-trano enona nytetsika resahana ao anatin'izany rehetra zany hoe raha vao miresaka n'ilay hoe fanovana matsiny de manontany ny olona hoe aiza ihany ty le hoe fanovana de misy zany ny karazany zavatra efa atao anatin'io satria miresaka ny TSMGD ity zao tsika angamba ny tato anatin'ny 5 taontsika de samy narehan'io daholy fa tsy nisy ny fanadihadiana nady atao aza hoe tsotsotra nivoaka avy amin'io raharaha io nefany latsakemoka nge cotisation an'ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miakina nge eo amin'ny KNAPS ary zareo hoe karaha banga firy le tsy tavaverina teo 7 miliara ariary zany misy ihany de mila jereny io
mifandraika amin'izay koa io le resaka hoe nataona mpandrarà ny antso-jay ny ampimamba am'resaka fandrarana maro ireo mpandrarà malagasy no mitaraina tamin'le zava-mitranga teto de rehefa nijerena zany milohan'le faravan'ny fitondrana rajoelona moa de nanao an'ilay asinareo am'rahalara na hitany le fandarana manokana iny re matao mamy ravatomanga de niteny mihitsy izy to hoe madio hoe maninona raha mitsoaka iny tena malinaka hoe maninona raha olona madio tsy mitsoaka tsy mitsoaka fa eto izy ny orinasa be hoe inona mozy le hoe miala ravatomanga de angamba ny andro vitsitaorinana iny moa de tsy tetitsony izy andremataona André Citoaina zao mbola ikaroantsika vaovao satria izy ity de anisan'ny namoahana IST ihany koa na interdiction de sortie du territoire zany hoe tsy fafahana mivoaka ny Madagasikara fa asa raha ifanody eo an-dranobevavy izy na tsy fantatra fa de 8 eo satria reo manam-pahefana ambony teo aloha moa zany de anamoahana niny IST iny daholo fa nisy vitsivitsy any efa ohatrany tafaporitsaka ardanie misy ny vola teo aloha zany zao satria misy audit mahatsiravina be mihitsy atao amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola efa tsy aotsony ministra teo aloha efa tsy aotsony fa de izy misady marary mahamenatra satria raha mahita an'ireny olona hoe tonga any anany na voafantatra hoe fa any inge izy enjakenjana ihany ohatrany hoe somary manontany tena ihany koa anao am'le eto amintsika hoe ahoana ny mahatonga fa inotsika hoe misy zavatra tokony atao le izy zany zay le hoe raha naretsika te hoe zay no mahasaripadan'ny fivoahana vaovao rehefa misy fanadihadiana mandeha satria raha miatefa amiko zao le zavatra ka marian'le vaovao de mety andray fipetraingana fa tsara foana zany miasa mangina de nefa misy vokany tsara satria tokoa raha tsy eo moa le tompony andraikitra voalohany ho antanenany zava-misy de ahoana moa zany no atao satria tsika zao nahita hoe nisy an'lay hoe dafy talean'ny resaka fitantanam-bola teo amin'ny ministera ny vola le hitantsika le fiara mahafinaritra be lafo vidibe daholo hita teny amin'ny tranony teny amin'ny solotena teny teny alasora teny de raha atao moa izy de adiadina de 8 eo fa ny hoe aty amina ministerany vola zany volam-panjakana misy zavatra mety ny ministra irerany mahafantatra azy de sarotra ihany ny anaporitra zany an'ireo lafa hoe fa ino ty izany nanao sy ny ty naninona voaka reto volo reto fa inona fa hoy aho hoe azo atao tsara ny resaka fanadihadiana de mety somary maraparanatsikely azy angambany le resaky ny ministry ny fitsarana sy mpitahirana fitombokasempanjakana raha matao faniry Soernaive hoe raha ohatra ka vitatsika no mahita zany de mamerina an'ireo vola tokony ho an'ny Madagasikara paritadritaka any ivelany any tena vola be amina miliara $, no tafaveriny eto Madagasikara fanao tokoa zany ny olona moa zany amin'ny resaka fandrarana manao an'la hoe compte offshore zany hoe apriminy any amina toerana tsy de ty loatra manadiady ny fiavian'ny volany de manao an'lay hoe olona solona anarana ihany koa ny tompony compte le manao an'le prête-nom ihany koa de miparitaka be zany io fa rehefa tena adiadiny io ry zala de hita foana ihany avatsy ny angany vola io vola tokony ho an'ny Madagasikara io no ngiazany reto olo reto na ity olombelona raha ity de nitija zay averina amin'ny fanjakana malagasy io teteny kely amintsika fotsiny aho hoe raha le fiaingana tany amin'ny voalohany nisy an'ilay ranga raha nahititsika anisan'ny voasambotra voalohany sy nalaina ambavany momba ny raharaha Ravatomanga tapabolana teo zay de io ranga io zany nohatrany hoe raha mietsika vola izy de izy no miplace mametraka an'le vola raha amin'ny fomba teknika amin'ny lafiny lalàna zany de mamotsy vola zay mahatonga le famotsim-bola et blanchiment d'argent tonga avany zany ny volan'ny terina ny volan'ny samma de tsy manontany fa tonga de raisiko sa ok na de avadika tsika $, ty na apetrakitsika atao petra-bola amina orinasa ohatr' zao na amina mampanjana bola amina banky ohatr' zao tsika na ohatr' zany de mivoaka madio ny vola satria mivoaka zany avatsy am'le tombom-barotra na le bénéfice na le dividende atsy am'le orinasa na le banky tsy isaky ny arakarandray io isam-bolana ve isaky ny telo volana ve isaky ny embolana ve sa isaky ny farantaona de miverina madio ny volan'ilay olona de io ranga io zany aiain'ny Mauricianina
hoe mikirakira volatra amin'ny 20 miliara dolara haitsika ve zany zareo 20 miliara dolara tsy fantatra mazava izay tena ny hoe ampahany firy tamin'ireny ny Mamiravatomanga fa zalo miteny amintsika 20 miliara dolara zany a teti-bola mpanjakana mandritra ny 5 taona 7.5 miliara dolara ny teti-bola mpanjakana 9 avy io efa niakatra be io fa teti-bola Madagasikara zany mandritra ny 5 taona hitantsika amin'izany enjana be ny resaka famatsim-bola sy fikambananjiolahy amina sehatra iraisam-pirenena misy tambajotra iraisam-pirenena mihitsy io ka zay no mampahenjana be an'io raharaha Mamiravatomanga io amin'izao fotoana izao satria le izy angery zareo tsy izy rery ny avita hoe sady mitondra ny vola ato mametraka an'iny atsy no mizara an'iny ary fa tsy maintsy misy mpiara-miombonantoka ao ary tsika moa zany tsy narehan'le fitsarany rehefa nalaina ambava ny mpanaraha malagasy io a nanono nanaran'olona ve izy satria nisy taon'izay raha mbola tao amin'ny hôpitaly izy le hoe narary vavony sy narary fo iny ça va pas très bien de somary nyteny inga Mamiravatomanga isa mpamoaka goavanao ataoko de tsy nanao moa ingarainy sy nanao moa ingarainy fa miandry ny rehetra hoe ibaboka ve sa nono nanaran'olona ve sa tsy fantatra ohatrohatr'izay fa tsy niteny tsy nisy mihitsy moa zany lay ampamoaka eny mety teknika fiarovatena sy fanaovana serasera ihany ko reny amin'ny akapobeny fa zay le izy amin'ny akapobeny a de farany mialohan'ny dokam-barotra fanambarana foy nataon'ny ministra ny angovo hoe arakaraky ny vokatry ny audit na ny fitsirihana momba ny fitantanam-bola sy ny fitantanana no anapa-kevitra ny momba ny tale jeneraly ny Jirama iny angamba tsy asitsika resaka be fa mazava eny de rehefa feo a isentokely tsika de fa afaka miverina amin'ny fampitafa afaka miditra amin'ny antso an-telefona ihany ko ianao